tonga sondray eto ampejy Girly Tips mandray vahiny vaovao hafa mihitsy indray isika androany tsy akory izany fa i Fimondy Mariska efa tonga eto amintsika eto izy dia veloko angamba ny ianao mihitsy no ilaza ny mombamomba anao hoe mpanao inona ianao dia meko anao ny fitenenana dia tonga soa dia miaraba anao tonga soa eto amin'ny pejy-ny Girly Tips. Ie faly miaraba antsika rehetra ny atokantrano manaraka an'izao fandaharana izao Girly Tips. Dia tratra soa moa izany ny tenako androany amin'ny vahiny eto. Fampahafantarana mombana Razafy Mandimby mamin'Irina Marie Priska ny anarako feno dia zavavy mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny lamaody sy ny sary, mpianatra tononkalo ary mpilalao sarimihetsika malagasy. To dia hidirako avy hatrany ilay anaranao satria somary tsy dia misy mpanana. Inona tena anton'izay anaranao izay hoe Fimondy Mariska? Mety isy ve ianao satria ohatry hoe anarana vazaha izay ilay anaranao? Ie, azavay kely no mahakasika an'izy io Fimondy Mariska nalaina avy tao amin'ny Razafy Mandimby, izany hoe ohatry hoe fototelin'le Razafy Mandimby izany le hoe Fimondy, dia ny Mariska indray avy amin'ny hoe Marie nampiana Priska. Ie, somary hafa kely satria nezahana hoe tsy dia be mpanana le Razafy Mandimby be da be manana an'ilay izy fa le Fimondy izany hoe mbo hafa mihitsy raha manao recherche an'izany zao nareo amin'ny Facebook dia misy hoe Fimondy fa tsisy hoe Fimondy hoe mitokana zany fa misy hoe misy toy an'izany le izy dia sady tsy gasy ihany koa. Dia izay mahakasika an'iny dia le Fimondy Mariska tantara keliny za fony mbola mpianatra dia tia miovaova anarana angamba rehefa tsinitsika izany any Aorina any mety ho lasa mpilalao film dia iovaova anarana ao anatin'izay sehatra izay dia izay angamba mety hoe nahatonga anarana an'izay tamin'izany fotoana izay. Dia le Fimondy moa izany tany amin'ny collège izany isaky ny misondrotra kilasy ohatra dia misy anarana mitovy eo am-pianarana dia aleo atao antindray aloha ny anarako amin'ilay anarana ilay nomeny ray aman-dreny io. Dia nisy taona nalaza be ny film karana vahity ireny hitany izay aloha tena nanamarika dia tamin'izay dia za ohatra no mety isy karaha izany tena ataoko hoe asoary anarako dia tena mitoetra mandrakizao mihitsy izany anarana izany. Mbola misy taona mifankahita amin'ny mpiara-mianatra taloha dia izay no hoe tsony alahy nefa izay tsy tena hoe anarako. Dia taty aoriana amin'izay rehefa nala baka tamin'ny taona 2014 dia sahirana dia nianatra tao amin'ny Rafringa dia sahirana indray izy indray ireny no ataoko anarany dia miresaka hoe izay sy zandrinay vavy dia izy miteny leo be andriko hozy izy fa Fimondy atao dia ohatrany to dia mifantsika be tatatsaiko ilay izy Fimondy ohatry ny hafahafa be izany efa ohatry ny mety kosa izany satria nalina tao amin'ilay Razafy Mandimby ilay izy ketrikerika teo saiko dia ataoko an'izay rangaha ny anarako dia nanomboka tamin'ny 2016 indray ilay hoe Fimondy Mariska. Le Fimondy moa izany no tena mipetraka tamin'izay dia taty aoriana indray rehefa niditra teo amin'ny sehatra ny fanambadiana bevoka izany dia avy amin'ny enina indray ilay hoe Mariska satria rehefa nitoety zaza efa akaikaiko teraka dia rehefa tonga any aminay izy dia safosafony eny kipiko dia salama tsara ve Mariska kely ozy izy dia ohatry mimezana hoe Mariska ahoana koa dia zaho rehefa miteraka dia efa misy anarana tiako ampitondraina anazy dia hatsarana izany. Eny ary anisan'ny tena hoe ahafantaran'ny olona anao angambany na tamin'ny sarimihetsika na tamin'ny sehatra hafa dia ilenao le banga izay no tena anisan'ny ahafantaran'ny olona anao fa eto izao tsy hita hoe nakaiza le izy efa fenon'ny dentiste banga. Mbola mahakasika an'izay ihany hoe ianao ve tsy complexé tamin'izay hoe ianao banga izay satria raha tamin'ireo hoe sarimihetsika nylalaovinao dia ianao le banga mihitsy no ataoko hoe rôle jouenao tao anatin'izay dia tsy complexé ve ianao tao anatin'izay? Za aloha tena tsy complexé mihitsy nanomboka tamin'ny 2022 ilay film tao amin'ny Novegasy tamin'ny Iloaina Andriany faharoa dia tamin'izay
tamin'izay aloha name choix-na azy aveo hoe sao dia hijanona ozy izy dia nefa ilay izy fidiram-bolako dia hijanona hoana moa za fa tsy maintsy milalao raha tsy mampaninana ireo dia satria tamin'izay vao banga kely mbola tsy ampiray volana dia nefa ilay izy tsy afaka tody ampiana solonify fa tsy maintsy miandry an'ilay izy maina tsara aloha dia raha tsy mampaninana ireo dia tsy mampanina anahy ihany koa dia hoentiko amin'ilay fahabangako ilay izy dia nentina tamin'izay dia tsy nampanina fa kakabe ary ny olona izany hoe sa koa ie za sa mihitsy dia taorianan'izay efa navita solonify fa mbola nitoy ihany ilay iloaina izay dia teny tamin'izareo hoe afaka manao solonify amin'izay ve za dia tsy nety fa hoe forakoa ohatran'izany dia nitohizina hatramin'ny farany tamin'iny ilay film eny fa nanomboka nalazalaza eny nanao buzz tao Facebook aloha izany zahay izany hoe nitenako ihany izany aloha nampalaza anahy amin'ilay banga fa tsy noho ilay film loatra fa taty aoriana vao hoe noho ilay film manokana satria noho ilay zabanga mihitsy ny antony antson'ny producteur anankiray taty aoriana ny Alpha Production dia nilalao film kodiaran-tsarety dia hoe noho ilay zabanga mihitsy tamin'izay dia mahakasika an'ilay hoe complexe tsy dia hitako hoe ina moa tokony hampa-complexe an'ilay satria ilay izy zava-misy dia ilay izy koa anisany hoe ohatrany hoe safidiko ihany anankiray satria za tena parary nify lava dia leo bia ilay mitsabo nify izany dia isoroko faty ihany rangareto fa tia foana koa ve ny anahirana anay fa banga ve ahafaty ohatran'izay dia tamin'ny voalohany aloha tsy naposiko hoe sendra nanao shooting tamin'izay nanao modelana make-up dia ohatrany hoe niany fotsiny nandevan'ilay sary banga tamin'izay nefa tonga dia ohatrany to dia lancé be izany ilay izy dia betsabe moa ohatrany hoe manaratsy ohatran'izany satria nisy an'ilay zoky tsy haiko hoe ahoana moa filazan'ilay anarany izy banga dia ohatrany tenin-dratsy koa ilay izy dia sao tsy afaka mitenin-dratsy moa tsy te hitenin-dratsy dia ohatrany hoe betsabe nanaratsy anazy ohatran'izany dia nefa be dia be ihany koa nandefa message anahy hoe tiako be ny fahasahinao zaho ozy izy tena tsy sa tikitiky ohatrany hoe motomoto dava satria hoe banga sy ohatran'izany dia izay niraisiko ohatrany hoe tohatra ekarako izany ilay izy satria ohatrany hoe mba nanome fahasahina ho an'ny olona ihany koa ohatrany hoe be mihitsy izany no lanteny anao hoe misaotra betsaka ozy izy fa noenao dia lasa tsy menatra tsony hoe banga sy ohatran'izany satria ilay mamboatra solonify koa tsy hoe ray alina na ohatran'izany ka te alina zavatra tsara fa 2 alina farafahakeliny vola aloha amin'ny fisingany iray dia mety hoe kamo ny olona eo amin'ilay fahefa mividy koa ohatran'izany mety hoe tsy ho takatra dia izany hoe soaraka ihany aloha izany fasahiko amin'ilay fahavangana fa tena nanampy anahy tohatra ny karako tamin'ny sehatra tiako sinema tena hoe zavatra nofinofiko hatramin'izay asa hoe vaovaly tao anatin'izay fanontaniana izay ihany ve tia apetrako ty hoe fa ina izany no tena antony nahatonga an'izay hoe banga izay nahatonga an'ilay banga koa aloha tsy marina mpome eny fa adsoky ihany aloha ilay izy fa za tena tia tsy haiko ianao raha mahafantatra bonbon robin ilay somary masisika fotsikely reny fa za tena tia mihinana an'ireny fa io to dia mividy iray paquet nisotro mihitsiny fa io to dia laniko tsy herinandro fa 3 jours io dia laniko dia noho izay dia nanomboka mangana ilay nifiko nanomboka mangana ilay izy dia nisy fotoana ny sakafo za sy ilay sipako efa vadiko mihizy amin'izao tany amin'ny restaurant mihitsy eny tsy dia tena hoe restaurant be moa izany snack kely dia ny sakafo dia za koa tena tia mihinana koho atono be mihitsy iny dia tsady tia mitsako taolana nefa ny nify efa mangozogozo kitrika indray mandeha to dia tapaka ilay nifiko tonga dia tapaka ilay izy dia za koa moa tsy nananekitretra hoe afaka atao pivot ilay izy na ohatran'izany satria mbola nisy fakanify tavela tao fa ny ampitson'iny ilay izy dia tonga dia nisoroko dia nanomboka teo fahabangako aloha tamin'ny nify anankiray koa efa taty aoriana amin'ny fanavadiana izay vao nitombo nify roa satria teo ihany koa ny lafin'ilay mampinono sy ohatran'izany dia simba be ilay izy dia izay tonga dia nanisorako an'ilay izy tsy nananekitretra izany hoe hanao pivot na ohatran'izany fa aloako tonga dia bangy dia ohatran'ny nety an'ilay izy
Ok ary hoana indray ny ataoko hoe fomba andraisanao ny kritikan'olona zay mety hoe mianjady aminao manoloana izay hoe fahabanganao zay mino fa tsy maintsy misy kosa angamba ny miteny eo ihany no hoe mety hoe ny 90% dia tena hoe nakasitraka fa isika malagasy moa dia manana izay toe-tsaina izay hoe be kritika be sy ny ohatr'izay. Ie, fomba fandraisako an'ilay kritika indray aloha dia zavatra efa tsy dia mahagaga nafiky ilay izy dia kosa tsy dia miasa saina amin'ny vavan'olona izany satria na mety ny ataonao na tsy mety dia mahita kianina foana zareo dia fomba famalako fotsiny hoe izay tianareo no ataoko fa izay tiako zay dia fomba hoe eny indraindray aloha zany ohatra hoe malahelo kely fa avy eo ilay izy tsy dia karaheko dia moko ny vadiko sy taona zao zay ohatra rehefa tsisy atao dia indraindray tamin'izaho ilay nanao buzz zay indraindray tsika maka commentaire ohatraohatran'izany dia izy koa ohatrany hoe tsy dia mivaky lohan'ilay izy dia tsy dia sako saina zany tsy dia olona hoe mora makalagy sy ohatran'izany fa raha ohatra hoe mety hoe mamaly ihany indraindray fa raha fitiana izany ilay izy dia za tsy dia makalagy amin'izany tsy dia miasa saina loatra. Ok ary ianao nyteny teo hoe efa manambady aman-janaka inandray nataoko hoe secret anao manokana mba hoe tanora landava satria raha mijery anao zao ve ty avelany tena hoe tsy fantatra mihitsy hoe efa maman inona no mety hoe fitezana vatana ve sa hoe efa ohatr'izao mihitsy ve ny vatanao? Ie fa manambady aman-janaka mihitsy iny vavy kely anankiray ny zanako za tsy dia tena hoe mitaiza vatana be fa zao ary vao mieritreritra hoe hikotrana fa eny ny toe-batako aloha izany efa zao taitefinina manjavatoana ohatrany hoe tsy misy taona ohatra hoe mbo eny za aloha tsy mitsiriritra vatan'olona ka fa hoe teo ingezana ohatran'izany fa efa hitako hoe zao ny vanako na za zao misy miteny rehefa avy teraka zao za mifana dia mingeza hinona koa ny ingeza teo ilay taolana mbola tsy miverina amin'ny lohany fotsiny mbona be valahana ana fa avy eo miverina normal dia hitako hoe efa ohatrohatran'izao mihitsy ny toe-batako. Zay zany zao mahita anao hoe tena hoe miavaka amin'ny rehetra mihitsy ny fomba fiakanjonao ohatra hoe nandray ny style ataoko hoe style vestimentaire anao satria raha tena hafa kely mihitsy ny aloha raha zao pozinao zao dia ohatra hoe nandray ny fomba fisafidiananao an'izay akanjo izay. Fomba fisafidianako ny akanjo koa za aloha tsy mampitovy ety aminazy zany tsy maintsy misy loko mitovy foana dia arak'ilay hoe misehatra eo amin'ny tontolon'ny stylisme dia tsy maintsy hoe izay mety amina izay mety amin'ny toe-batako izany no akanjo anaovako dia tiako tenina amin'ilay hoe mampitovy ka raha ohatra hoe ny tena tiako izany dia ensemble miaraka ambony ambany foana fa raha ohatra hoe efa tsisy ensemble dia tsy maintsy misy loko roa mitovy dia mazava ho azy fa izay ihany moa izany nanao an'ilay akanjo izy ity indray dia tena tissu anisan'ny tiako mihitsy izy ity tissu mandeha amin'ny mètre mihitsy ilay izy izany hoe fa ravin-damba vita fa manana fotoana be kosa fa mbola andeha hanao impression ohatran'izany dia ravin-damba efa vita mihitsy no vidiko dia rehefa manao zavatra za dia zahako hoe ilay tsy dia be mpanana be ireny ilay izy ohatra hoe misy manana fahankavitsiana dia ohatran'izay. Tany ampiandohana tany ianao miteny hoe modèle photo, actrice, manao poésie ihany koa dia dia efa voatenao koa izany hoe styliste ianao anankefatra izany iza amin'ireo sehatra ireo tena ataoko hoe manavanana anao indrindra? Samy manavanana daholo izy lola matoa hoe tiako sy ataoko sady mifamena ataoko hoe ilay poésie ihany angamba ny hoe somary miavaka kely amin'ilay izy hoe miataka kely kokoa satria ilay poésie zao anisan'ny hoe fialamboly ohatrany hoe fialamboly dia iny moa izany rehefa ohatra hoe misy miantso hoe afaka miantsa tononkalo ve amina hetsika ohatran'izao dia tsy dia tena hoe matetika be izany fa ilay modèle dia actrice dia resaka stylisme iny izany no tena mifamena satria raha ohatra zao hoe ama styliste dia mahavita akanjo ianao dia ianao ihany manao modèle an'ilay izy dia rehefa ohatra hoe misy film ao atao dia ianao ihany mampiakanjo ny tenanao
dia mifameno be ilay izy dia reo anankitelo reo zany tena hoe asako manokana. Tenenao teo hoe tafiditra ao anatin'ny zavatra ny santinao zany poésie. Possible aveo hoe hanaovanao tononkalo kely izay tsy lava be fa ataoko hoe ina moa zany ny filazarena andininy iray sa inona filaza azy amin'ny poésie? Eny atao hoe poésie iray zany fa ohatrany za tsy dia manafanana loatra ilay manao hoe andininy kely iray ohatran'izany dia ohatrany tsy vita ohatrany hoe tapaka inspiration kely ohatra hoe to dia mavita iray lava eny fa izahantsika hoe tsy lava be ilay izy. Lasa tiako ianao hatramin'izay tsy nino fa ampitiavan'olona ny masondray ny tompy saingy omaly ariva voajerinao tsy natao mpanomakina boky dia resy na tsy niady anaty fonoteny hoe tia ianao zahady ny masonao mifantoka malefaka vidona toy nampitsaika mora azanaka fitiavana marotroka fitombo nanaitrako ny foky ny fihetsika eo nanondro sy nikitika ny boky novakiako hoy ianao mantsy aho hoe ity vakianao ty ny boky tena tiako io no lazainao tanaty tsikitsiky Andriamanitra anomolony manify manaiky zatotava somary zarazara tsy mahalazanao akory raha izay teny hoe tsara fa lafatra sy kanto ary mevy ianao raha amiko ny manontolonao no ateliko sy laniko ny tananao manifika ny sanganao matetika vao maika koa nandetika namantsika fitiavana niry anatiko ao tsy ady varitra fa manaiko hoe tia ianao zarainga. Tsy tonkalonao fa mbola tsy manana zany mbola tsy manana tonkalo hoe soratanao manokana zany ianao? Za tsy hoe za tsy mpanoratra fa mpiantsa tonkalo mihitsy zany ohatrany hoe mpihira zany dia hoe misy manoratra ny hirana ohatrany hoe tononkira sy mpihira zany ohatran'izay koa hoe tononkalo sy mpiantsa. Ena re zay angamba nataoko hoe resadresaka niarahana taminao teto mialohan'ny hidirantsika ao amin'ny fizarana faharoa dia misy thème zay tiako resahana manokana aminao hoe resaka sexualité dans le mariage ohatrany ahoana izay resaka sexe zay rehefa tena hoe tonga ao anatin'ny fanambadiana zany mbola ohatrany tamin'ny mbola tsy mivady avy sa hoe inona amin'ny zavatra miova ao anatin'izay? Ny amaliko an'izany ngamba dia miankina amin'ny mpivady tsirairay ihany satria arakarak'izay fomba fampitondranareo any nareo ihany zany niakany ohatra hoe tamin'ny mbola mpisipaka zany dia mahay miaraka foana nareo dia raha mbola voakolokolonareo tsara ilay fankatiavanareo dia mitohy ohatran'izay ihany eo amin'ny fanambadiana. Rehefa ao anatin'ilay fanambadiana ve dia adidy ve ilay izy sa hoe fitiavana tianao an'ilay izy fotsiny rehefa satria mantsy mino fa samihafa ny fifampitondrana rehefa tonga ao anatin'izay fanambadiana izay sy tao alohan'izay resaka fanambadiana izay. Raha amiko manokana indray aloha sady tsy adidina tsy andraikitra ny tsy hoe inona fa ohatrany hoe ilay izy zany fitiavana rehefa tianao vadinao dia mandeha ho azy ilay izy fa mety hoe misy aplomb du temps fotsiny satria samihafa ny hoe tamin'ny mbola mpisipaka sy mivady sy ny hoe efa mananjanaka dia efa sahan'ny fitadiavana sy ohatran'izany fa anjaran'ny mpivady tsirairay fotsiny no mandama sy mikolokolo ny resam-pitiavany. Hiditra avy hatrany ao amin'ny fizarana faharoantsika défi kely challenge kely ampanaovana ny vahiny rehefa mandray vahiny ohatran'izao izay dia ny challenge ao ampanaovana anao dia izao asa hoe fanandramanao ve ty hoe misuka anao tsy misy solonify dia asa hoe ho vitanao ve izay dia inona aloha ny atao suka tsy haiko hira venao ataonao suka sa mety foana izay ataonao fa rehefa hoe misuka fotsiny ianao dia izay.
eny dia film moa zany izy ity dia tsy maintsy ho atao fa eny tsy hitako mety hoe tsy mahay tononkira koa raha hoe sokahira fa misisioka fotsiny akao tsy manenina mihitsy arrivederci le misioka angamba mety hoe tsy mipoitra tsara koa le banka ka tsy misokatra amin'ny vavako zao zany izy reto rehefa hoe ny alina le solonifana satria teo foana masiny le solonifana rehefa tamin'ny resaka teo fa io zany hitanareo tsara izy efa be dia be ankoho sariny any anatin'ny tambazotra-tserasera any banga ohatran'izao dia afaka jerenareo any zay dia zay angamba ny farany angamba no antaniko dia hoe ina ny projet anao manaraka zay mbola ho avy mialohan'ny tena hoe marana antsika tanteraka ny fandarana andrasa aloha no solonify projet eny projet moa zany dia misy tena misy tokoa fa eo amin'ny resaka stylisme angambany mieritreritra hoe i-officialiser-an'le marika koa dia mieritreritra anao défilé de mode amin'izay fotoana izay fa kinina mitombo tsy toa mba ho tanteraka soaman'ny tsara dia mino fa rehefa ho avy izay fotoana izay dia mety hiverina ivahiny eto amin'ny fandarana dia misy resaka film court métrage kasaiko atao eo izay ihany koa dia mbola andala mpanatanterahana an'ilay izy moa zany za dia raha te-haraka vaovao mombana fotsinareo dia azo mipetsoka Fimondi Mariska dia TikTok Fimondi Mariska ihany koa teny ary feno tanteraka izay rehetra voalaza izay mankasitraka be dia be anao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana carte tips dia manaraka indray zany fotoanantsika rehefa misy moa fotoana sy izay mapety azy fa mametraka ny veloma aminareo izay dia aza tia no partage vidéo manisy réaction vidéo dia izay nataoko hoe vidéo tamin'ity androany ity mametraka ny veloma dia manaraka indray veloma dia mirary soa bye bye